Mbola ho aminareo hatrany eny ry havana ny fahasoavana sy ny famindrampo avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Tompontsika. Mamaraparana ny lohahevitra hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompoana isika Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mikasika n'ity volana Jolay ity ary manodidina ireo perikopa izay efa nifanesy teo anoloantsika. Boky ny Jona mpaminany. Mahita fahasairanana kely isika raha mijery ny boky ny Jona mpaminany satria raha totaly dia takelaka anankiray pejy anankiroa no mirakitra ny faminaniany Jona mpaminany. Anisan'ireo antsoina hoe mpaminany madinika izy, tsy ny sarangany akory na ny toe-batany sy ny bikabika ny mamadinika amin'ny mpaminany, fa madinika satria vitsy ny faminaniana izay nataony, fohy ny faminaniana izay nambarany. Raha jerena vetivety indray mitompo maso, toko efatra ny faminaniany Jona ary andininy 7 monja raha totaly. Anisan'ny mpaminany madinika 12 i Jona mpaminany. Manoloanantsika ny toko voalohany izay ahitantsika tantara miiba ny mpaminany Jona, fandraisantsika lesona ho amin'ny fanompoantsika kosa mba iorenantsika amin'ny finoana. Jona dia nandositra ny antson'Andriamanitra. Nandositra ny antson'Andriamanitra izy ary nandositra tsy nisy fanazavana. Jona dia nandositra ny antson'Andriamanitra ary nandositra tsy nisy toerana mazava. Jona dia nandositra ny antson'Andriamanitra ary nandositra ny anidina ny fiainany. Aza mandositra ny antson'Andriamanitra. Jona nandositra ny antson'Andriamanitra tsy nisy fanazavana. Ny andininy voalohany sy faharoa dia mametraka mazava ny antson'Andriamanitra amin'ny Jona mpaminany. Ndiana makany Ninive, fatafakatra eo anatrehako ny faharatsiny. Ninive dia renivohitry Asiria izay nanafika sy nambabo ny fanjakan'ny Israely nandidina ny taona 270 talohan'i Jesosy Kristy. Renivohitra tanàna lehibe manerana n'izao tontolo izao izy tamin'izany fotoana izany. Feno faharatsiana. Mety eritreritra ny firenena sinoa angamba ianao na ny Amerikana izay eritreretinao ho firenena lehibe, dia ny renivohitra ny firenena lehibe ireny tamin'ny fotoan'androny Ninive izay feno faharatsiana. Ny rahana hoany i Jona no tononina hoe mitsangana mankanesa ny Ninive. Fa nandositra n'izany andro izany i Jona, ka eo amin'ny andininy 7 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: nefa Jona nitsangana andositra ho an'i Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova. Nidina tany Jopa izy ka nahita sambo ankany Tarsisy. Mandositra ny antson'Andriamanitra tsy misy fanazavana.
raha manao tamberina kely isika rehefa nantsoan'Andriamanitra Mosesy dia hoy izy hoe zany olona miakanakany tsy mahay miteny votsavava okare mba tsy izany irana iteny amin'ny Farao angataka fanafahana ho an'ny zanak'Israely. Tamberany amin'ny Jeremia mbola zaza aho, aza manao hoe mbola zaza ianao, nantsona fa manazava hoe tsy hoany aka, nantsona ry Isaia torakovitra malotomolotra sady eto amin'ny tany firenena malotomolotra, eto amin'ny firenena malotomolotra, tsy nilaza hoe tsy andeha fa mametraka fisalasalana, mametraka olana ny any Jona ry havana, dia tsy niteny izy hoe za tsy andeha na za andeha fa zao no olana, fa nitsangana izy dia nandositra an'Andriamanitra niala teo anatrehan'i Jehova, tsy nisy fanazavana. Hoy ianao hoe tsisy Jona tsony amin'izao fotoana izao, tena mbola misy ny Jona. Antsonanao fa be marenina dia mitsangana ianao saingy tsy fantatra hoe nakaiza ianao teo. Antsona ianao namaly ny antso saingy amin'ny fotoana dia miala tsiny tsy fantatr'antony, tsy ho afaka fotsiny a. Jona zany andeha ho aiza ianao dia mbola tsy fantatra, mitsangana fa tsy manatanteraka ny iraka mpanaovin'Andriamanitra, miala amin'ny fanompona tsy mahita ho lazaina, tsy afaka amin'ny fotoana io fa maninona tsisy ho lazaina, amorona aretina to hafahafa mbo enjehan'ny eritreritra ihany, tsy mety mangina amin'ny fanahy anaty. Betsaka ny Jona modimody mitsangana fa tsy mamaly ny antson'Andriamanitra. Ry havana malala, antsona isika ary manana iraka ampanaovana antsika fiangonana Andriamanitra dia nitory any amin'ny toerana feno faharatsiana, ny fanatrika amin'ny faharatsiana manodidina anao, aza mody mitsangana kanefa tsy andeha akory tahaka ny Jona, aza mandositra ny antson'Andriamanitra, aoren'ny finoana tanterao ny fanomponao. Fa i Jona koa dia nandositra tsy misy toerana mazava. Mety agaga antsika ny hoe fa tsisy toerana mazava ahoana moa pastera, voatondro eo fa nakany Tarsisy izy. Tarsisy dia voatonona tsy latsaky ny 20 ao amin'ny soratra masina ary ny testameta taloha no ahitana izany. Kanefa rehefa jerentsika ny saritany manodidina ny tantaran'ny soratra masina dia tsy voatondro ao Tarsisy. Tsy hitantsika soratra ao amin'ny saritany ao amin'ny Baiboly Tarsisy. Ary manampy ny dikan'izany koa no hoe nandositra izy fa tsisy toerana mazava, ny hevitry ny teny hoe Jona dia voromailala. Voromailala fantatsika ny hoe mariky ny fandriampahalemana, famantarana ny fanahy masina. Voromailala fantatsika mitoetra ny hoe tsy mba mampirafy, fa ny voromailala koa dia lazaina fa biby adaladala sy tsy misy saina. Ny Hosea 7:7 no misy zany. Soratra masina koa manao hoe mora tahaka ny voromailala. Nahoana moa izy ny atao hoe biby adaladala tsy misy saina? Ho an'ny mpiompo voromailala dia mahafantatra tsara fa ny voromailala rehefa mihetsika ny andro dia miainga eo izy, tsy hita hoe nakaiza na nakaiza.
any izy dia any izy, fa te hiveriny izy dia miveriny eo. Izany koa toetra ny voromailala, ary izany no ilazana ny Jona. Antikana ny anarany koa hoe voromailala. Ilay toetrany nandeha dia tsy hita. Tarsisy voatonona anarana, fa amin'ny saritany tsy hita izay misy any Tarsisy. Misy ara-tantara izy, fa ara-jeografia toa tsy hitantsika ao amin'ny saritany. Ry havana malala, mandositra tsisy toerana mazava. Mandositra dia faly ianao hoe afaka ihany tsy nanao ny iraka nampanaovin'Andriamanitra. Afaka ihany tsy nanatanteraka ilay niantson'Andriamanitra. Dia faly ianao ve fa afaka. Fa ny toerana misy anao tsy hitan'Andriamanitra, tsy jeren'Andriamanitra amin'izany fantosirana izany ianao. Ao amin'ny toko voalohany dia izay no zavatra misy, fa ao amin'ny toko faharoa dia miditra an-tsehatra ihany Andriamanitra. Navela ny tany amin'izay nandehanany tany Jona, nanakorotana ny mpiara-monina taminy tao an-tsambo. Tany Jona. Ary tena tsy nahatsiaro an'Andriamanitra kory izy raha ny andininy 5. Ry havana, ny olona mandositra ny andron'Andriamanitra dia tsy hita toerana mazava. Tsy maro toerana eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ary manakorotana ny mpiara-monina aminy sy ny mpiara-belona aminy. Ndra ho isika fiangonana izany. Ndra ho izasy ianao kristianina izany. Mahatonga n'ity fikorotanana be maneran-tany ity. Ndra ho isika izany. Isika tsy maro toerana, isika mandositra ny antson'Andriamanitra, isika tsy mety mifanatrika ny faharatsian' izao tontolo izao ka hitory ny filazantsara. Aza mandositra ny antson'Andriamanitra, aoka marina ny toeranao eo amin'ny fanompoana. Fa ny fahatelo, mandositra ary midina ny fiainan'ny Jona. Verimberina ato amin'izao toko voalohany izao ny voambolana hoe mitsangana na mitsangana, sy ny hoe nidina, sy ny hoe niala teo anatrehan'i Jehova. Ireo dia voambolana mifamatotra. Nantsona hitsangana i Jona, niala teo anatrehan'i Jehova izy, ary reto nizotra ny fantosirany ny fanompoana an'Andriamanitra. Niala teo anatrehan'ny Tompo izy dia nidina nakany Jopa. Eo amin'ny 5 andovoly izy tamin'izany. Niala teo anatrehan'ny Tompo izy eo amin'ny 5. Dia naninona? Nidina nakao anaty sambo, dia nandry ary natory ny hezony, reniko ny torimaso. Fa mbola nianidina ihany izy rehefa tonga ny korotana, ka natsipy tany an-dranomasina. Izany ry havana nizotra ny olona mandositra ny fiantson'Andriamanitra. Memidina ny fiainany. Tsy misy fiarenana. Eo amin'ny 5 dia mahalasala sainantsika fiangonana. Fa izy nandositra ny antson'Andriamanitra io dia mbola mahita fotoana atoriana, mbola tafandrimandry ary tsy mahatsiaro hivavaka intsony. Ny jentilisa aza mahatsiaro hoe nitsamimy miantso ny Andriamanina. Eo amin'ny 5 amin'ny anaran'ny Tompo dia raiky tahotra ny matilo ka sady nariana tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampantony ny loza. Samy taraina tamin'ny Andriamanina avy izy.
fahijoana nidina tao an-tsambo ary reniko ny toromaso. Tsy ny fiainany ara-nofy ihany nidina tonga hatrany an-dranomasina, fa ny fiainam-panahiny koa dia tena nitotongana tsy nahatsiaro an'Andriamanitra intsony. Izany ny olona mandositra ny antson'Andriamanitra ry havana, midina tanteraka ny fiainany. Fotoana mbola ahafahana miarina izao, hiavaozanao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Anio moa dia fahatserovana izany hoe fikambanan'ny dekona sy ny loholona 5 taona nijoroana teto amin'ny fitandremana. Fa tsy ho an'ny dekona sy ny loholona ihany, ny fiantsoana fiarenana amin'ny fanompoana mba tsy hidiana ny fiainanao ara-panasy amin'ny lafiny rehetra any amin'ny farany ambany indrindra ny ranomasina. Fa ho antsika kristianina, ny vanim-potoana ny jobily tahaka izao dia fanomezana indray fanafana mba ahafahana mitombo amin'ny fanoloran-tena, ahafahana mandray ny famindram-pon'Andriamanitra, ka hiavaozantsika amin'izany atao hoe fanompoana. Eto ary dia antsoina isika fiangonana manontolo, na kely ianao na lehibe, na zokiolona na iza na iza, aorendray ny finoana tanterao ny fanompoana. Aza mandositra ny antson'Andriamanitra amin'ny antony tsy mazava, ary tsy misy tokony antony antsiranao ny antson'Andriamanitra. Ndrao tsy mitombona ny fanompoanao, mihevaevena ianao tahaka ny Jona, tsisy toerana mazava any dia tsy hita. Aza mandositra ny antson'Andriamanitra mba tsy hidina ny fiainanao ara-panahy indrindra, fa manaraka an'izany koa lafiny rehetra. Miarena ry havana, avaozy ny fanompoanao an'Andriamanitra, aorendray ny finoanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.